بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إننو التوم أزون تكتنو سينيفيانا كفينو أصافنا آفي أمني تومبو الله سبحانه وتعالى إتيزان نتين اللوتين غوافنا إنديندا أنيسان غوافنا إنديند أمني إزاي نندالو تمتسكتيت ستيه إتيزان نو أنيسان زافت من بيافا كما نوكنا ni finona Islam mampiavaka manokana ni rafitra sy ny lalàna misy ato anaty ny finona Islam satria resaka mahakasika asoavana na amin'ny tena ra baraka dia tsy hitanao mihitsy zany ino amin'ny ireo finona hafa na koa fampianarana hafa misy amintsika eto. Albaraka na ny asoavana dia midika hoe az-ziyadatu wan-nama, az-ziyadatu wan-nama, ni fitumbuan le ino ile hatsarana utunga amnao. Karaha katika yetu mvula we innani atau mba azuan tukatan sin fianakaviana asavana ave amni Allah izan we manakorzan aton tukatan sin la famille yena amni fanatanteran iru asa maro samihafa mba atonga ny fiaignana izy manontolo amin'ny asavana Allah mandrakariva. Enka sambatra ry zareo na dia misy aza ino problème amin'ny fiaignany izy ireo. Ary ity resaka asavana na baraka ity dia tsy omenamena fotsiny fa tsy maintsy miasa zay voavy izy. Izano na tunga Rasul sallallahu alayhi wa sallam rehefa resaka azy ty tsy nitsahatra resaka fotsiny fa nambarana ireo tetika sy lalagna azahoana azy. Le asavana avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala na baraka min Allah azza wa jal. Hoe karakory atao mahazo azy satria aslan tsisy raha ino tonga ho azy baka andanitra zany fa tsy maintsy amin'ny alalany ezaka ao no mahatonga ani izan. Kanun zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpino Islam ny mba ahazo izany asavana izany ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nanoro lalana maro izay azahoana amin'ny izany manokana. Lalana lehibe voalohany azahoanao asavana Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny tokatranao amin'ny fianakaviagnanao dia al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim ni tukatrano na ny fianakaviana izay mampiasa lalàgnan'ny Qur'an ary mipody amin'ny Qur'an amin'ny fiaignan'izy manontolo, mamaky Qur'an, mampianatra ireo zanaka ny Qur'an dia idotso amin'ny izany tokatrano sy fianakaviana zany ny baraka avy amin'ny Allah. Satria Qur'an nambarana Allah subhanahu wa ta'ala mumba azy io dia izy nivola hadha kitabun anzalnahu mubarakun, hoe io boky nadotsinay feno fahasoavana. Al-Qur'an dia fahasoavana. Ka anao izay mila vola be, anao izay mila usalama fianakaviagnanao, mila usambatra fianakaviagnanao dia oka ianao iverina amin'ny bokin Allah subhanahu wa ta'ala izay misy fahasoavana, izay misy fitumbuan amin'ny ireo mampitombo ireo atsarana maro isan-karazany izay ino utunga aminao. Al-Qur'an al-Karim izy dia mubarak, feno fahasoavana amin'ny endrikany. Iza manana musaf aminazy amekony musaf. Al-Qur'an al-Karim nambarako mubaraka, feno fahasoavana amin'ny endrikany ary ihany koa amin'ny endrikany soratra ao anaty, endrikany filahara le ino le boky. Mo venareo fa nahita boky karaha ty ambony tany manana endrika tsara mihoatra ny Qur'an, milamina tsara mandinatra Qur'an. Zany hoe na endrikany fotsiny dia fa ino feno fahasoavana. Ka indrindra ny famakianao azy, ny fianaranao azy, ny fampiasanao ireo lalàna izay voarakitra ao anatiny. Enka izany dotsoan'ny Qur'an
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam no niditsuan Qur'an ka mangampian zan mazava wazy dia ni iveregnana ihany koa amin'ny sordagana niza mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam satria izy no niditsuan ino al-Qur'an al-Karim, izy no niditsuan al-Qur'an al-Karim. Izano nahatonga manampaizana anankiray antsoina hoe Ibn al-Jawzi dia nivola zaho izy nipetraka tao Maka marary zaho tsy mety janga mandeha dokotera marary kibo zany izy tsy mety janga nandritra ny fotoagna lavalava zaho nipetraka tao Maka nandritra ny fotoagna lavalava ary zaho izy dia narary kibo izy mina fanafody tsy mety janga dia namaky Qur'an izy tamin'ino tamin'ny vatana dia janga izy. Rehefa avy eo nambarany dia nambarako ireo olo-kafa zany izay marary ny mamaky Qur'an, misy amindreo janga, misy amindreo ino tsy janga. Indray miresaka ino iman sy fahatokisana zay matoky fa Qur'an ampajanga izy ino izay tsy matoky fa hoe andramandramagna na regny an'izany volagna zany izy eo ino andramandramagna anao mandramagna anao ino anao tsy janga. Raha marary loha alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim janga. Marary nify alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim janga. Marary kibo alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim janga. Raha mino janga. Ary ny Qur'an tsy mitaha aretina karaha iny foana fa na dia bay aza. Misy olo anankiray nikikery mino bibilava. Nareo mahay karakory nikikery ny bibilava? Ino raha vavan'ny bibilava iny? Ino nataon sahabat iny vakena alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim vita ntsofiny teo janga rehetra ny moaly nikikery ny bibilava. Ka anao zay misy aretina aza miala amin'ny Qur'an fa sady mora memempoana feko manko amin'ny pharmacie ry lafa fanafody ry fa Qur'an dia mora fa tsy maintsy anao mila matoky satria le tsy fanananao fahatokisana zany am'le Qur'an dia tsy ametraka na azahoanao ino tombotsoa na dia kely aza. Ka ny fianakaviana io izaho miena miaraka amin'ny Qur'an, fianakaviana io sambatra na dia aza hely fotra mipitrandreo mahantra tsy dia mahita hanoaniny firy fireo sambatra satria misy ino Qur'an. Mifanohitra amin'izany amin'ny fianakaviana zay tsy miegny miaraka amin'ny Qur'an io ta building be tragnondreo imjalf misy tantara misy namagna anankiray ni invité namagna anankiray nambara le mpampianatra ty rehefa zaho ni invité tonga tao tranonazy io doko mety eo amin'ny 4 mètres carrés eo agnatiny io trano ao izy misy vadiny roe izy misy zanaka 12 izy bako izy fa ino 12 ndreo 5 minutes za teo izy za vraiment fa gêné tsaiky ty miady araiky ty tsaiky ty mitavatava araiky ty tsaiky ty ireo vady ary koa misy malo hely koa 5 minutes zany petraka tao zany todika am'le namako mivola hoe rala sabo sava fana roaty zay ato sava alhamdulillah tena sava la ilaha illallah naam sava satria noho ny reo miaraka amin'ny Qur'an le tragno hely velarany Allah zany hoe le fondreo skafana Allah miegny miaraka amin'igny tragno helindreo am'izany fiaignana tsy haiko 12 vady aroe eo tragno 4 mètres carrés. Za rehefa nandry nambaran'olona fa hoe diana ostady jere fa hitanao vadiny antandroy roe zay ireo samby mivarotra pistasy ireo samby mandry amin'ny parasolo helindreo amin'ny place karaha zay misy andreo anao mary mahita andreo nandalo teo koa zay riva amin'ny place andriandreo ata 1 mètre jiaby 1 mètre tsy 2 mètres angamba ao izy jiaby mianakavy resaka hafa koa igny fa le tiako amafisina zany dia ny hoe fianakaviagna miegna amin'ny Qur'an lasa ino nambarany ty manapahizagna ty amin'ny mampitsara azy indray andro izy zaho dia nantsoina amin'ny maha-olana problème mpivady anankiroa za rehefa tonga tao izy niresaka tam'le magnangy ny vola vatanaka tena fankaterena ary ty trano ty tena fatery aminaka tonga tam'le lehilahy nambarany za mivola za tsy mahavita ta lera raiky mipetraka ino miaraka aminazy an-tragno ato anareo mahay izy le distance entre le chambre niresako tam'le magnangy
ndraiky le distance zay resako tamin'le lehilahy nambara mahatratra presque any amin'ny 3 kilomètre 3 kilomètre raiky ry vola iny zafa-tsy maleo mipetraka ato raiky ty vola iny zafa-tsy maleo mipetraka ato 3 kilomètre distance entre ino le chambre roa satria magnino satria tsisy Coran satria tsisy Coran ka ny zava-dehibe zany amin'ny fiaignana tsy fahazahoana fanagnana be fa fahaizana miaraka amin'ino amin'ny Coran raha nitambatra Moïse roe igny tegna ino sauvé anao fa amma nasaraka anao kosa izy hoe anao nitady vola fa navelanao Coran anao mijany fa izy koa Coran nataonao loha lahara mazava ho azy mantsy olo mitana Coran zegny olo miasa igny zany tsara olo mipetraka zany satria Coran mahiraka olo miasa sa tsy mahiraka olo miasa zanary angamy vola hoe mipetra atao trano anareo vola mena baka an-danitra ho avy aminareo fa idha qudiyat as-salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah rehefa vita sala nambarandagnary mipartany tany agny miasa mitady vola mitsakaraka ino asoavany Allah Omar radiyallahu anhu raha mahita olo mipetraka dia maraindraigny izy kariva moskiriny ao vango eny kibay andenao ino atanao iza melognanao iza dia mitady vola anao sala fa vita olo mitazona diny islam zany olo miasa so maregny an'izany anareo tegna hitana Coran fa dika zegny fa patron manomboka izy io patron nao miasa fa Coran miaraka aminao amma anao mila andeha hiasa fo tsisy Coran anao ndraiky ino anao le vera ka mila mitandrina mafy manoloana an'izay ary mety mbola mahizika aminareo le tantara fa izao ny ambarako resaka baraka ary asoavana ty tena zavatra ambony zona zavatra hely aminao fa io zavatra io raha arotsaka ny Allah aminazy io asoavana io maventy ary io be misy mpanakarena be milliardaire anankiray nananjanaka izy nalefa nianatra tany an'Amerika nangala doctorat nangala maro-pahaizana ino ambony rehefa nimpody baka tany le tsaiky le baba manko fa be fa lazy dia any amin'ny 65 ans dia napetraka an'izany amin'ny fitantanana le asany zanaka anazy fa ino ny zavatra sisa nataony mizara fagnampiagna amin'olona izany hoe io zany anisan'ny olona tena malaza dia malaza ao Koweït ao le zalahy io amin'ny fanampiana olona ino sahirana tsy misy fetrany azy baka tomobily aza mbola mena anao amin'olona izay tena hoe anka tena mila tomobily regny ameny tomobily mila vola mena vola marara meny fanafody vidiny fanafodinao ka rehefa namezany zanaka zany fitantanana le asa le fitantanana soadaka kosa ino ny tanàna enao tsy aiky l'école mianatra 2 mois après naavy zanaka anazy taminazy baba atsika ho fahita anao zala zay olo aveto tsisy akoriany tonga dia fa tsy mbola helihely amin'io zay aby faranino ritry manko fanagnany nambarany ino raha volainao tsy aiky ty atsika ho fahity baba nambarany anao anga tsy mahay fa hitanao aregna jiaby hitanao ty no le ino le asoavagna baka amin'ny soadaka ty ngy mahatonga regna jiaby navy aminao ty le asoavagna azo baka amin'ty le baraka le azo tamin'ity soadaka no mahatonga ino fanagnana jiaby ty fa nga tsy nianarinareo ta l'école tany zegny ka ino ary nianarinareo ta l'école tany nianaranay tany rehefa vola nazonao igny agnaran'iny ino bénéfice tombony mele zay aboakanao ino agnaran'iny perte fa tiantoka ka anao magnaboaka be loatra farinatsika fahity nambara mipetrano zagny ambaranao karakory ho izy baraka zany bengy miteraka firy rehefa miteraka 3 4 fandroaka miteraka firy rehefa miteraka 9 10 aiza ho an'olona maro bengy sa fandroaka bengy zay bengy dra ho an'olona maro par rapport nino fandroaka raha anao nefa mijery ambony tany eto am'izao fotoana zao aiza maro fandroaka sa bengy bengy nefa jerefo izy miteraka vitsy tsy zay vitsy hely zanakabokany faharoa izy nefa ho an'olona maro nefa mbola izy foana tavela ino magnambara izy bengy ino biby ino mubarak biby zay misy ino
barakati. Zay fivolagna roa azy barakati. Misy fahasoava. Fandroaka, ino fivolagna roa azy? Misy mahamay. Izy miteraka maro nefa izy ino tsy hoan'olona firy nefa izy ndraiky ndo kely. Vitsy, satria tsisy fahasoava. Amabengy, anao nge mitarimy bengy zegny. Misy olo ve tsy nitarimy bengy tamin'ny Europe aminany? Na ondrikondra? Ireo jiaby nandalo tao, samy nitarimy any. Même pas aminantsika sallallahu alayhi wa sallam mbola nitarimy ondrikondra ndraiky bengy. Bako izy mikarama mihitsy aza, tarimy bengin'olo tamaka tao. Paminany sallallahu alayhi wa sallam. Alika, tarimi? Zay olo mitarimy alika antranon'azy. Ino anambaran'ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Miegna ino? Miditra aminazy. Alika laginy tonga antranao, anjely mihitsy tsy miditra antranao. Izy koa anjely fa tsy miditra shaytan ino. Tsy mety mitarimy alika. Bako alika tsy gardien. Gardien ayatul kursi. Kul wallahu ahad, kul a'udhu rabbil falaq, kul a'udhu rabbin nas. Shaytan man volagna ino. Anao mahay. Izy koa nafa mila handry. Vake ayatul kursi fa shaytan tsy magnatogna anao bako fanagnanao tranquille tsy olo mangala izy. Ni gadrenao tragnonao ni volagna bismillah. Nambarana Rasul sallallahu alayhi wa sallam trano ni gadregna bismillah tsy hoavan'ny shaytan. Anao bako ino namagna ayatul kursi. Kul wallahu ahad, kul a'udhu rabbin nas. Pamorky, pandi, pamaky tragno, pamon'olo. Tsy sino mahita lalagna mandeha aminao. Andeha agny, ambaran'ny shaytan namany. Tsisy hevitra hoe karaha tsisy garde corps. Tandremo, aza mandeha ao. Tsy hainao raha agnatin'ny zo ao. Nefa ayatul kursi fo nivakinao to. Fandroaka, amezako ainany misy poison vita. Vakiko tragnonao. Ka izany no fahasoavana zany. Izany hoe zavatra anankiray na dia kely aza izy, fa raha izy misy fahasoavana tavela arino samatra. Fa na dia be aza ny zavatra anankiray, raha tsisy asoavana avy amin'ny Allah dia upotika izany zavatra izany. Tetika faharoa. Izany mazava ho azy zany ny voalohany lehibe dia ino? Quran Karim. Fianakaviagna miaraka amin'ny Quran, mianatra, mampiasa Quran, zay raha ataondreo jiaby alaindreo baka amin'ny Quran, lalagna izay ampiarindreo amin'ny fiaignandreo alaindreo baka amin'ny Quran, ary reo mamaky, ary reo mianatra. Izany fianakaviagna zany miaina agnatin'ny ino? Agnatin'ny ino? Agnatin'ny Quran Karim. Fanazavaiko taminareo tamin'ny ny volagna ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Rasul sallallahu alayhi wa sallam ny hoe wawajadaka dalan fahada. Izay nambarako anareo tamin'ny fa tianao na tsy tianao, izy koa anao fianakaviagnanao tsy miaraka amin'ny Quran, anareo very, anareo mijaly, anareo hitramoto. Satria Quran notokana mitarika anao amin'ny fahitsihana, notokana izay ino varavarany fahasambarana amin'ny fiainanao eto antany ary koa any ankoatra. Mazava loatra volagna Zagnahary wa wajadaka dalan fahada. Ary nahitanao ry mpaminany very dia baka teo anao nahitsiny tamin'ny Quran. Mpaminantsika zany dal taloha, very izy taloha. Fa rehefa navy Quran hudiya ila siratillahi almustaqim. Nahitsy izy amin'ny lalagna Allah ilay mahitsy. Mazava io wa wajadaka nahitanao ry Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalan very fahadaka nagnitsy anao izy. Nambarandreo manapaizana ino mara nadotsony Allah tamin'ny mpaminany? Tsy Quran. Zany ino zavatra nagnitsy mpaminany iny? Ary aizanao fa danger tsy miaraka amin'ny Quran. Rasul nge tsara toetra taloha, Rasul nge tsara nagnasasa, tsara nisotro toaka, tsara nanompo samy. Any ka olo jiaby miderazy hoe olona mahafatoko, olona tsara. Nefa Allah rehefa navy nagnambara ny vola hoe fiaignanao jiaby le tsara volaindreo olombelogno reo fahaverezana. Fa izao fiaignanao miaraka amin'ny Quran zao ndreo fa hitsihany. Ka mila mahay olo anankiray, anao raha fa tsy miaraka amin'ny Quran, fianakaviagnanao tsy miaraka amin'ny Quran, anareo agnatin'ny ino? Agnatin'ny jany. Tetika faharoa at-taqwa wal iman. Ny fatahorana Allah sy ny finoana ani Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala law anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama wal ard. Ratoka nambarani Allah azza wa jalla ni ulam tanana nakray minu armatauta ani Allah uskafnai ni asavana nambaran Allah avy anandanta arko bakam tan mandemjo. Ratuak ula nakray vaoka nakray minu an Allah subhanahu wa ta'ala matauta an Allah subhanahu wa ta'ala nambaran Allah lafatahna uskafnai amni zrew barakatin min as-sama'i wal ard. Barakat asavana avy anandanta arko boka ati amni tan. Alifan Allah malin mahaleny io izy koa tsika tanana raiky ty naviany maleny izy mety maleny io kibay
amin'ireo tsy mpatahotra ny Allah hatsaragna mandeha aiza firy tanàna latsany mahaleny hely fa dobo, firy tanàna latsany mahaleny be fa tsy mety dobo. Somary marika an'izany indraindray izy asoavana, indraindray izy kibay. Ny fatahorana Allah dia mahatonga asoavana amin'ny karazany rehetra ho tonga ino amin'ny mpanompo anankiray. Ireo olona izay miena anatiny ino tebiteby, anatiny tebiteby lalandava, asaloa lalandava. Ina fanafody megna olo regny mba hangala raha ino manahiragna andreo. Izy mahay fanafody n'olo ino ary dokotera ino fanafody amezagnareo sisy dokotera tsika jiaby raha marary eto liany karakory aby fa may estomako aty aloha zagy karaha anareo tsisy dokotera tsao maty eto stady. Oui rô sy asany mivolagna magnano hoe magnano sport zany fanafodindreo ino ireo sasany magnano sport lohandreo raha sport. Oui sasany koa mahita fa hoe gadraigny maso satria nambarandreo le sport na le figadragna maso mamindranao zany amin'ny olana asaloa tebiteby amin'ny mondiafa mba fermenao masonao zany mba miala aby hamohamo jiaby amin'ny dunia ty manaova koa ino mba raha tsara raiky zany ataonao amin'ny saignanao miala nambarandreo le ino le asaloa teo satria anao nisy ino fivolagnana ino fiovana zany nandalo tao toraka zany amin'ny sport efa olo manambarandreo manao sport azony lohanazy jiaby amin'ny sport io ino raha nampiasa loha azy teo lasa ino ny teny mpampianatra anankiray toraka zany koa nambarany fivavahagna dia mangala ino le asaloa amin'ny vatan'olona anankiray. Ka atsika mpino islam zany hoe eto ma zany le olona tsy musulman le miresaka eto azy kristiana ho izy ndraiky juif firy fois mivavaka indraiky nambarany tamin'ireo mpianatra ny islam reo mivavaka firy fois 3 2 fois le tantara ty manko izy raiky fa musulman tamin'ny mpianatra nyty olona ty tamin'izany fotoana nambarany ile namagna ty zana ngigny fo nambarany mitandregny raha volaindreo dia niteny le mpampianatra rehefa avy eo 5 fois 5 fois dia nambarany eo 5 fois nambarany dokotera fa tsisy asa fa tsy mivavaka fo eo anatrena dinindreo fa hitanao 5 fois tsika par jour io raha tambatranao lera jiaby agnatin'ny semaine anankiray nantsika mbala hely to zay le lera lanindro aiza amin'ny église tsy ampy ata 3 heures de temps nge soala jiaby agnatin'ny semaine raiky ataovy moi 5 minutes 5 fois 5 ino 25 fois 7 175 3 heures de temps misy firy lera tonga aza tsy tonga mana misy 5 minutes avela mana misy 5 minutes reo mipetraka amin'ny église firy heures de temps 3 heures de temps sa 4 heures sa 5 heures amizao aza misy aza fa misy ino roy andra ro vavako tsinjaka eo anatreny nambarany ty manapahizana ty mpampianatra anankiray ty zany raha olona anankiray nambarany anatiny tebiteby anatiny asaloa anatiny ino fasairanana miditra anatiny fivavana mialaminy nambarany satria mirotsaka aminy mandritrany zany fivavana izany nambarany dia matiera antsoina hoe endorphine izay hoe mametraka fahatonina amin'ny vatanao manala ino reny fasairanana rehetra reny zay zany le bénéfice le tombotsoany ino le fanompoa amindreo ma izy fivavahana nambarany ity mpampianatra ty rehefa vita fampianarana satria fa be loako mako satria nahazo point ino islam zany agnatony le mpampianatra ka nivolagna magnano hoe anao mahay isaka mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadith zany isaka mpaminany sallallahu alaihi wasallam misy raha mavesatra aminazy manahirigna izy da izy mivola amin'ny Bilal arihna biha ya Bilal ar-rasul tsara nivola hoe aqimi salat fa izy mivola ino arihna biha ya Bilal inareo dikany arraha zany valval ravoravo sambatra tranquille arraha anao zio baka nihina baka niasa avy koa nihina ino amizay raha ataonao zio angala raha kely ngala jiry hely ngala reraka zany hoe mangala le reraka zany le ino ar-rasul sallallahu zany raha vo misy problème izy mivola amin'ny Bilal adsoa aminay zany areragna zany ino re Bilal tonga dia manangana salat satria amin'ny alalan'ny salandro ino ialany le reraka nambarany mpampianatra ty hainao ny soratiny direct nambarany hainao dikany raha jiaby volainao zigny zany hoe abo aminay endorphine mba hipetraka aminay fahatonina iala ty arerana ka ny tiako amafisina averiko anareo amin'ny voalohany fatahoragna Allah ndraiky finoagnanao Allah no
antoka lehibe azahoanao sy ny fianakavianao asoavana avy amin'ny Allah. Ka ny fianakaviana ohatra amin'ny ohatra nameko anareo iny raha miena ao anatin'ny sala adidy anankiray izay napetraka ny Allah tsy zay amin'ny olona patahotra Allah tsy mety amin'ireo ino meko sala. Ino madikany fatahorana Allah zegny za matahotra Allah ino dikany zany magnaraka raha ny volaigny ary miataka zavatra ino tsy tiany magnaraka raha volaigny ary koa miataka zavatra tsy tiany. Ka parmi raha ny volaigny Allah atao ino sala izay hoe fanompoagna iaranao ino miaraka amin'ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala. Mazava noho izany fa silamintsika ty maro raha tsara ato tsy zay. Fahatelo al-basmala ny fivolagnana bismillah. Io no lalagna fahatelo lehibe mampiditra asavana amin'ny tokantrano ary koa ny fianakaviana. Nareo mahay misy raha zio haram rehefa anao nivolagna bismillah lasa halal bas bismillah ty raha haram ty halal. Inona nampaharam raiky ty tsisy bismillah, inona nampahalal raiky ty allo anao zio mangala bengy ty koa zio mangala bengy andeha tapany tsy zay bengy maventy loatra aminareo mangy akoho mangy zay andeha mona akoho raiky aty koa ino mamona akoho mety mako mangy mamona akoho tsisy problème. Ino mara takigna tsy bismillah nga tsy samy mahay zany jiaby mahay ndraiky lehilahy tsisy problème. Maloto magnangy amin'ny volagnanareo maloto tsisy problème tapany ino akoho nazy tsisy problème. Io tsy raha sala tsy fanambaranareo teto ma zavatra tsy azonareo atao ankoatran'iny ambaratsika ino malalaka tiako volagny zany. Raiky zao nangala akoho ny tapany tsy nivolagna bismillah lasa haramo akoho nazy. Araiky tsy nivola bismillah araiky nivola ino bismillah akoho ty haram akoho ty ino nino raha namadika raha jiaby ty bas bismillah. Anao mivolagna bismillah alohan'ny mihina feno fahasoavagna sakafonao. Anao tsy mivolagna bismillah alohan'ny mihina tsisy fahasoavagna sakafonao bakô shaitany miaraka mihina aminao. Anao miditra amin'ny tragno amin'ny bismillah feno fahasoavagna tranonao. Anao miditra amin'ny tragno tsisy bismillah tsisy fahasoavagna bakô shaitany miaraka mandry aminao. Anao miditra agnatin'ny dosy mivolagna bismillah voaro anao amin'ny ratsy rehetra. Anao agnatin'ny ladosy tsisy bismillah zavan'ny shaitany regny anao mipalapala. Eny ka nadia aza amin'ny fifandraisan'ny lahy sy vady amin'ny fanambadiagna mbola nambaran'ny islam mivolagna bismillah pour que le fifandraisana isy fahasoavana. Bismillah nambaran'ny Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi dia atao ary tenenina amin'ny zavatra rehetra izay ataonao na zavatra izay hitanao tsara na zavatra izay hitanao ratsy satria le bismillah ndo mahatonga asoavana irotsaka amin'ireny zavatra izay ataonao ireny. Anao zao ilaja raha mavestra ino raha volainao bismillah. Anao dokotera magnano pikira bismillah mba ho isy fahasoavagna le pikira andeha ataonao amin'olo. Anao notra fanafody bismillah navy amin'ny l'école andeha hianatra bismillah examen bismillah io tsisy raha tsy voavalinao bismillah. Alohan'izay mianatra leçon mianatra leçon tsendriky zany hoe anao toujours manao cause zay vo avy ino Allah tsy manomenao raha fahafatany zany fa il faut no manao pa fa izy ndraiky izy koa nagnano pa tsy niaraka aminazy anao tsisy ino anao tsy tafita fa izy koa anao nagnano pa niaraka amin'ny tomponao Allah anao toujours ino sambatra tanteraka. Tetika fahaefatra as-sadaqa amin'ny karazana sy endrika anazy rehetra. Nambarana Rasul sallallahu alayhi wa sallam sadaqa tutfi'u ghadabu rabb ny fagnaboagna sadaqa dia mamafa elokon-dragnahary aminao. Izy koa Allah tsy meloko aminao ka izy falifaly aminao arotsakany aminao ino ny asavana raha izy meloko arotsakany aminao ino vankibay arotsakany aminao le fampijaliana. Ka pivady ero mianakavy zany hoe ny olona sy ny vady aman-janaka izay miena anatin'ny sadaqa mandrakariva amin'ny fiaignan'izy ireo tokantran'izy ireo fiaignan'izy ireo agnatin'ny ino hatsarana mandrakariva. Amin'ny hadith anjely roa miboaka sanandra sanandra raiky mivola o Allah ampitomboy fanagnany ireo izay mamoaka. Anankiray mivola o Allah poteo fanagnany ireo izay ino izay mitana. Ça veut dire zany fiainan'olona anankiray izay tsisy famoagna na dia be volany
Intsy mety ino rava fa fiaignan'olo anankiray zay misy famoa na dia kely aza volany fa izy sambatra toujours. Ka anao mila baraka baka amin'ny Allah iditra anatin'ny tranonao, iditra anatin'ny fianakavianao, dia oka anao sy ny vady aman-janakanao iegny miaraka amin'ino sadaka. Indrindra ireo zazakely izay zaza izay volavolaina tariminy, reo boko tsisy vola, meo andreo vola ty indiana ataova sadaka ame zareo maskiny reo. Fa zarinao sady koa izy ino mizara, ty an-tsaiky ro mizara, tsaiky ty miasa izy koa nampiasay, fa izy koa nigatigategny zegny sisy raha manjara. Tetika fahadimy at-tabkir. At-tabkir ino dikany at-tabkir? At-tabkir ny maraina be, zay angamba mety andika azy am'teny gasy, ny marandraigny be. Izany hoe dia zao النبي عليه الصلاة والسلام زمتين بورك لأمتي في بكورها. بورك لأمتي نمنا الصفن أمني فوقك في بكورها أمني مرندين بيديو. أنا ملا بركة الصفن بكم تنهار إدوتهم تناو أمني فينا كفينا ناو سيتيرنا رنفوسا نندسانانا. نمبرنا عائشة رضي الله عنها magaga ula nakiray mitavandahany ndraiky roaniny amin'ny andro anakiray nefa izy tsy mikoso alfajir. Magaga ireo mitavandahany ho an'ireo nefa ireo tsy mikoso alfajir. Albaraka na ny asavana Allah azinao noho ny fifoazanao marandray. Olo mifao marandray andeha ifao ino? As-sala. Anao mamao, anao mifao, anao mamao zanakanao, vadinao andeha ino? As-sala. Amma famaratsagna be nareo boka mifao asavagna jiaby fa voazara dregny nareo bakay sora nareo jiaby andatra voalohany tseniky le sora mihitsy fa andatra vatagna jiaby io karaha baka nivangoegny kibay. Misy fotoagna anao matory lera roe fa anao nahatsary fajiry anao maivagna, misy fotoagna anao matory 4 heures de temps nefa anao tsy nahatsary fajiry mavesatra. Ary agnisan'ny secret ny sola fajiry io aza fonao matanjaka. Misy namagna anakiray eo amin'ny 42 ans eo izy Amerikanina io niditra islam. Nambarany zalaty tsisy rana nahiragna za mandiditra sola fajir. Ka ino raha nataoko? Zany vidy montre telo. Raika ataoko amin'ny lohako, raika ataoko amin'ny vitiko, raika amin'ny ladoso any. Kofa magneno raika amin'ny lohako izy, pa tefa ntsofi. Araika agny tipaka pa. Fa raika roe tsy mety mifao. Nambarany une semaine teo angamba io nambarany nono ienako fa ny zavatra tsy karotriko izy après une semaine. Zay choc mandalo ino raisiko amin'ny fo ino tranquille tsy tetetra sola tombotsoan'io maro. Ka ny fifoazagna marandraigny io no antoka idirany asoavana amin'ny fiainana fa tsy fifoazagna ino midi. Mampalahelo nge ireo izay miegny amin'ny fandaniagna fotoagna amin'ny aly eo anatrehany izy ireo tsy mikoso alfajir marandray. Hitanao fiaignan'izy ireo anatin'ino 9 heures vao mifao. Aia koa raha atao 9 heures bazary jiaby raha tsara jiaby amin'ny bazary fa loso aloso nao tsy nifao marandray asoavagna io fa niparitaka tao marandray mangamasaka tsara io fa nandalo tao marandray. Anao taia loso raha jiaby ka mieza mba mifao marandraigny hatrany amin'ny fiainana, atomboa marandraigny be ny fiainanao ary azadino fa ny zavatra anomboagna fiainana marandraigny dia ny salatul fajr. Ny zavatra azahoana baraka na asoavana magnaraka dia rano zamzam. Azao fa nigaka rano zamzam. Rano zamzam يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها مبارك طعام طعم وشفاء سقم. Nambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam rano zamzam dia izu nambaran mubarak fen fasava sakaf sad fanafudi izu mangala ino musar mangala etaheta izu ko fanafudi ari juwe zera ile non fiengano dia azno
fampiakariko 50,000 sotro raiky. Koa nareo mbola volagna io fony 250,000 sotro raiky. Zay raha ilainao fiaignanao azonao. Izy koa anao nigeka rano zamzam. Misy olona anankiray tsisy zanaka, tsy mety miteraka. Rehefa izy navy nanontany manam-pahaizana nambarandreo, migia rano zamzam anao mahazo zanaka. Izy koa navy tamaka ndraiky Madina ngiany rano zamzam, mangangy olo ty. Izy amin'io converti. Dès que izy nipody amin'ny vadiny any, bevoka navesatra. Nazo kambagna roe direct. Nambarana agnaran'ny zanako maka raiky Madina. Misy olona anankiray eo amin'ny 7 taogna ao ngamba nambadiany. Rehefa hitan'le olona afondina mpanambady azy izy, akory zala, anao fa papanjovo ma. Mbala tsendrika azalahy ay anao ndraiky rano zamzam. Nazo zanaka direct. Ibn Hajar al-Asqalani manampaizana lehibe tato anatin'ny tantaran'ny Islam. Io raha vao miresaka hadith olo miresaka Ibn Hajar. Anao raha vao mila boky tsara indrindra makasika boky mirakitra sordala ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, mividiana Fathul Bari sharhu sahih al-Bukhari. Boky eo amin'ny 15 volume na 13 eo ngam. Namban'izay tsy haiko arakaraka le ino. Io tsisy raha tsy hitanao. Nareo karakory nahatonga ity olona ty lasa manampaizana mavety amin'ny tantaran'ny Islam. Izy navy tamin'ny rano zamzam teo izy nivolagna, ya Allah, zaho omeo fahalalana tahaka nomenao al-Imam Dhahabi. Rehefa izy tonga tamin'ny grade Dhahabi, dia izy nivolana negniny zaho tsy nangataka ino tagnabonabo. Anao mila vady gia rano zamzam, anao mila vola gia rano zamzam, anao mila zanaka gia rano zamzam, anao mila afaka amin'ny examen gia rano zamzam, anao misy problème gia rano zamzam, anao misy raha ilainao gia rano zamzam, mila miliara gia rano zamzam, tomobile gia rano zamzam, mila gia rano zamzam. Zay raha ilainao amin'ny fiaignanao migia rano zamzam, marary migia rano zamzam. Zay raha ilainao 100,000 sotro raiky. Ewa, nareo mbola mivolagna foka. Misy olona anankiray mandritra ny la guerre ny Hajj, embouteillage marobe igny, very mamany tsy hitany. Tomoagny lehilahy be navy an-tragno. Misy eny very mamako. Nambarany sheikh anankiray sendra teo, ty giao ty rano zamzam ty boko teneny, ya Allah, ino atao vitako mamako. Izy mbala délire loatra tsy tandrika tsara fly sheikh. Nao fotora olo sheikh. Losy izy nandeha. Tagny izy nazony ono rano zamzam. Nipody raky, ino raha volainao teo sheikh? Nambarany sheikh iny tonga dia nataony hoe tonga dia direct mihitsy. Gia rano zamzam ty bako teneno amin'ny Allah hoe ataovy zay ndraiky mamako betibetiky zao fa nojino amin'ny masjid. Bismillah. Lera vitsivitsy nipody izy baka ndraiky mamany. Nambarany le olona zany ny tantara. Zaho izy rehefa tonga tary, za mizaha olo jiaby karaha ty magnano tawaf. Aietany misy mamako ino amondy be ty. Za mitody karaha ty nambarany mamako tsy tetry mipetraka amin'ny poto eo izy. Ka nandohalika zaho ary latsaka ranomasy ary nivolagna tamin'ny Allah, zaho mino anao ya Allah. Rano zamzam mubarak. Ka sotroanareo izy na dia fotoagnanareo ino tsy tokony hisotro azy azy. Imam Malik rahmatullah alayhi izy magnano tawaf amin'ny Kaaba, tapaka ko taw ino tendela douche izy. Utapaka mako tawaf zay. Rano zamzam. Oh Allah, ataovy ino ialagny zany la douche zany. Rano tsy mampandela douche fa io nge rano zamzam e. Vita tawafinazy fa tsy la douche. Izany no rano zamzam. Tetika magnaraka fafiry zao fafito. Indharul mu'sir, fampahevanana ngamba tsy haiko zay teny gasina azy, olona sahirana. Fanomezana olona sahirana fotoana mba agnefany le trosa aminao. Raha ohatra anao zao io niany ohatra niany le 18 le firy niany
le firy niany betibetiky zany volagna le 18 tsy mba ieky na le andro tahaka nareo mba tsy silamo azala atsika islamo managna daty atsika za niany le 18 Shawwal 1434 fa tsy zany le 24 anao zany miasa ety na tsy haiko le 25 raha toka niany dimanche niany anao nampitrosa olo vola 500 000 francs anao io voasoratra amin'ny Allah karaha olona nagnano sadaqa ombiagna fagnaranareo amin'ny dimanche herigny izy magnefa azy anao zany karaha nagnano sadaqa 500 000 par jour jusqu'à tonga le ino amin'ny dimanche tonga dimanche izy nivola aminao azafady mangataka jusqu'à ino amin'ny magnaraka voasoratra koa anao koa karaha nagnano sadaqa 500 000 par jour jusqu'à ino amin'ny dimanche magnaraka jusqu'à zegny fany izy ndraiky tsy mety azonao volanao na ambony tany eto na agny izy koa tsy nifeny mandrakizay izy anao zany nilevitry fo ka zay anao mahazo sanandro amin'ny hadith man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqa qabla an yahilla ad-dayn fa idha halla ad-dayn fa andharahu falahu mithluhu sadaqa nambaran pamina sallam izay olona zany manome fotoagna izay olona sahirana tonga aminazy tsy tereny zany hoe tsy mety ino magnenjiky le fagnifagna fa omeny ino le fotoany izy zany isanandro amin'igny fotoagna igny tahaka an'izy nagnano sadaka am'le valera amin'ny vola izay nomeny azy raha tonga izy le fotoana mbola nangataka fotoagna mbola namenao fotoana anao zany mahazo ino zany hoe reo mpanakarena zany sambatra raha malefaka miaraka amin'ireo namany sahirana amaratoka reo enjana tsy nefenao allo police ty misy olo nitrosa vola taminaka gadranareo agny izy averie mbarandreo amin'ny tribunal anao magnefa 500 000 vola nalainao fenao 750 000 zay ilaiko zay izo misy aomby ao akory aomby anao lasa partazato efegny ohatrino 3,000 vola 500 000 efegny aomby araiky alefeky aomby naka tsy magnino za tsy mila igadra belo nakory tsy fanta fo reo ototsika karaha iny fo karaha io magnaraka reo atsika aby aomby ndreo vola be tsisy fahasoavana itsy vola fa vola be misy fahasoavana io ndro vola tetika magnaraka albirru wasilatu al-arham fahaval ny fanaovana ny tsara amin'ny fianakaviana io ndro mampisy fahasoavana be amin'ny tokatrano amin'ny fianakaviana anao zany magnano tsara ro havanao magnano tsara eto magnano tsara izy jiaby satria revo mari magnano tsara ty mankolo matetika iro manambola fo mavita an'izay fa za tsy mavita an'izay atanao ino kely vola mbola mavita an'izany ihany satria magnano tsara igny voalohany ianao tsara fivolagnana miaraka amindreo mahita andreo anao miarahaba tsy zay mamangy andreo mitsikitsiky tsy fa fanaovagna tsara miavagna jiaby maraha jiaby zay tonga amindreo amin'ny place misy andreo anao mamangy andreo tonga amindreo anao ino lavitra amin'ny telefony mitsikitsiky misy vola anao amin'ny bureau zay sahirana tsisy problème ameo rô ny fanaovana tsara fianakaviana amin'ny hadith silatu arrahim wa husnu alkhuluq wa husnu aljiwar ya'murna ad-diyar wa yazidna fi al-a'mar ny fanaovana tsara fianakaviana sy fananana toetra tsara ary fanaovana tsara ireo mpiarabelona dia ya'murna ad-diyar aiza olona zay mila nangana tranonazy izy io ndro manangana ino trano fatatra amin'ny fiainana ary ihany koa mampitombo mampalava taogna iainana ambony tany eto lasa le olona zany anatin'ny asoavana mandrakariva izany manko tsy haindreo olona pikaraka ekônomia raha karaha zay tsy haindreo zany ary magnoro havagna fo konty vola fo tsisy ata eritreritra hoe ino mba hagnaboaka tetika magnaraka almalu alhalal نفول حلال يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا تنمرنا فالله دي تار أريست سمندي أفتشرا تار إرو إذا مهينا فولا حرام مهينا فنانا حرام كتامولا مينا زانا بولا منغالت مندراف مميتك منغالت بلاش منغالت هيتن سنسيس amlalagna haram iren'olona rena voalohany izy tsy maintsy
miena anatin'ny jaly ary izy tsy maintsy miaigna agnatin'ny fahotagna tiany zany na tsy tiany satria magnino annabi alayhi salatu wassalam izy mivola nofotro ny vatana izay nitombo amin'ny raha haram tsisy toeragna mendrika ametrahana Allah azy afa tsy afo be motro be ka izy koa anao miaigna amin'ny zavatra haram raha igianareo haram raha hoaninareo haram lamba sikininareo haram traninareo haram anareo ijaly tsy iadana aritra motro fa izy koa olo anankiray mihina raha halal izy mihina raha halal izy mihina raha halal miaigna amin'ny raha halal na dia kely aza fa izy halal izany olona izany dia iena anatin'ny fahasambarana ary koa ahazo fahitsiana avy amin'ny Allah hanompo Allah maro izy amin'ny fiainany ary hiditra amin'ny paradisa ka mila mitandrina azafaly mahazo vola be baka amin'ny vadinao nefa vola iny tsy hainao kory fa baka amin'ny haram ireo magnangy tsara taloha tamin'ny vadin'ireo sahaba alohan'ny vadindreo miboaka tanandreo eto sabo hainao zay io mahatanty mosariny dunia ty fa zay tsy mazaka motro be karaha andesinao bakagny le halal ampidiro ato fa le haram aza andesigny ety fa le ominay zay maty mosary eto toy zay hiditra motro ino amaray ampalahelo magnany sasany am'izao fotoana zao attention vadinao tondra vola hely dunia nitsangana direct kiama hay ma vola jiaby io akaty fo hitako ta tsy namezana magnanginao re zay io la ilaha illa Allah ity ny hitako ity le halal tany zao andeha ampitrosainao amin'ny TV vola million ifaiky vola 1,500,000 zao andeha angalatra amin'ny banky andeha gadrendreo tsy haiko zegny tao fa afeky zay raha ataonao za mila vola zo io andeha vidiagna ino rouge lèvre tsara be zay amin'ny bazary eo la ilaha illa Allah tsisy raha misy dikany amin'io raha ilaina mampalahelo farany al-iktharu min alhamdi wa shukr ny fanaovana fanampodipodiagna maro amin'ny lela ny fankasitrana sy fisaorana Allah amin'ny izay nomeny anao kely io na be yaqulu ta'ala la in shakartum la azidannakum raha nareo mankasitraka nambarana Allah amin'izay nomeko anareo ampitomboky izany ka anao izay magnangy vadinao manomenao fely batata mivolagna alhamdulillah pour que anao mahazo feny akoho amaray fa izy koa anao nahazo fely batata anao mivolagna non tsisy fankasitrana amaray anao ino amaray ino batabata tso inareo batabata tso zany katakata igny aloky amin'ny rano tsisy sira hoanigny karaha io sakafony ambany vola amin'ny asara batabata tso ka izay sy zay angamba ankapobeny ireo tetika mety azahoana asoavana iainany fianakaviagnanao tokatranonao anatin'ny asoavana Allah mandrakariva amin'ny fiainanao as'al Allah azza wa jal an yaj'ala al-jami'a min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minitra ray inshallah ta'ala atsika mbogoso amin'ny darsa faran amin'ny zao marandray zao mangala jerikely fa tsisy mahazo